Shalom, miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tratran'ity andro an'ity indray isika ny fiadranany ny fifaliana hirotsaka any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Ny tompony hamangy antsika amin'ity androandroany ity izay rehetra miaino amin'izao video izao. Hivavaka antsika alohan'izany rehetrarehetra izany hanolotra an'izao fotoana izao eo amin'ny pelantanany. Andriamanitra Tompo rainay tsara indrindra any an-danitra ao, misaotra midera mankalaza anao, manome voninahitra anao ny amin'ny hatsaranao, ny amin'ny halehibiazanao, ny fitahinao izay arotsakanao aminay isan'andro. Misaotra Tompo fa Andriamanitra be fitiavana ianao, mpamindra fo ianao, mpamela heloka ianao, mamela ny helokina isan'andro. Misaotra Jesosy ho ny amin'ny fofinainao menao, fahasalamanao menao, manandratra mideranao any amin'ny hatsaranao. Misaotra Tompo fa Andriamanitra be fitiavana ianao, tsy miova ianao maly sy ianao mandrakizay. Tompo ifonahany eto anatrehanao koa izay rehetra nataonay ka tsy araka ny sitraponao, ny amin'ny fiteny, fihetsika, fitondran-tena. Mifona Jesosy ao ny amin'ny fisainana maloto, fo maloto, fiteny maloto, fijery maloto. Mifona ny amin'ny fieritreretana tsy araka ny sitraponao. Mifona Jesosy ao ny amin'ny tsy fananana fotoana hiresana aminao, ifonahany eto anatrehanao ny tsy fananana fotoana handinihana ny tenao, ifonahany eto anatrehanao Jesosy. Mamindafo aminay, mamelany helokay, mametraka an'izao fotoana izao pelantananao. Tomboka ny ranao anasanay tsirairay avy, ny ranao anadioanay tsirairay avy, ny ranao masinay korina any anatinay, andravarava izay rehetra tsy nambolenao. Ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy hitondra fanasitrananao an'izay tsy salama. Ny rano hiaro anay, ny rano hikorina anatinay, nadio anay, hanafaka anay amin'ny fahotana rehetra. Misaotra Jesosy aoka ny fanahinao masina ihany koa no hidiny eto amin'izao ora sy fotoana izao, ilay fanahy mahery, fanahy ny fahamarinana, fahamasinana, fanahy fatahoranao, ilay fanahy fiton'Andriamanitra, ilay fanahy ny fahendrena, fahalalana, fahazavantsaina. Ameno ianao fanahy masina, midera meno fanahy masina, midera meno ianao fanahy masina, fenoianao fanahy masina. Misaotra fanahy masina, misaotra fanahy masina rehefa hanatrika eto anao, hiteny eto ianao arak'izay sitraponao. Misaotra Jesosy fa izay rehetra jiaby aminao, ny asan'ny teviny, ny asan'ny famosavina, potehina amin'ny anaran'i Jesosy Zanak'Iresy amin'izao ora sy fotoana izao. Aoka ny fiarovanao Jesosy ao ny amin'izao video izao. Misaotra Jesosy. Amen. Dia misy tenin'Andriamanitra izany hovakintsika eto raha sitrapon'ny Tompo isa-maraina antsika mandinika azy. Aleluia. Dia hijerintsika ny ataon'ny tantaran'i Mosesy, ny nanafahan'Andriamanitra ny ZANAK'ISRAELY. Fa voalohany indrindra aloha tsika mamaky an'ity Eksodosy ity tsika isa-maraina, Eksodosy. Dia vakintsika hoe ahoana no niantsoan'Andriamanitra ny Mosesy, inona ny misiony, inona ny tanteraka ny hoe zany misiony izany. Fa mba ahazoantsika ny tantara dia samy andinika antsika isa-maraina eto izay voaraintsika
atao amin'ny Eksodosy. Eksodosy dia midika hoe ny na fahafahana zany hoe afaka zany ny hoe Eksodosy. Dia fahafahana dia avy amin'ny teny hoe afaka ihany koa. Fahafahanao zany hoe afaka anao libre ianao zany, satria raha mijerintsika ny zanak'Israely dia voageja fa nafahan'Andriamanitra. Dia vakitsika ato amin'ny Eksodosy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy vakiko manomboka amin'ny andiny voalohany hatramin'ny farany. Ary izao no anaran'ny zanak'Israely izay niaraka tamin'ny Jakoba nakany Egypta. Samy nandeha mba amin'ny ankohonany avy izy rehetra, Robena sy Simeona sy Levy ary Joda, Isakara sy Zebulona ary Benjamina, Dana sy Naftaly ary Gada sy Asera. Ary ny isan'ny olona rehetra nateraka i Jakoba dia 70. Averiko eo ny isan'ny olona rehetra nateraka Jakoba dia 70, fa Josefa efa tany Egypta rahateo. 70 zanaka nateraka, izany hoe sahalan'ny hoe taranaka avy amin'ny Jakoba. Andiny fahaenina, ary maty Josefa sy ny rahalany rehetra mba amin'ny izany taranaka rehetra izany, ary ny zanak'Israely niteraka ka nitombo betsaka sy nihamaro, ary nihahery dia nihahery indrindra. Ary efa maty zany Josefa, ny rainy, ny taranaka ny rahalany, izay tonga tany Egypta. Fantatsika zany tantara zany na tonga avan'i Josefa tany Egypta, izy ny voalohany tonga tany. Josefa ho famonjena ny ankohonana, satria hoe nisy mosary 7 taona, dia tonga tany Josefa ho fanavotana an'Israely. Avy amin'ny Jakoba ny avy an'Israely ny tombo indray tonga eo. Rehefa avy eo, reto zanak'Israely reto, reto zanak' Jakoba reto, ny zanany niteraka dia nanambady, niteraka dia niteraka, dia iny niaparitaka lasa firenena, sahalan'ny hoe lasa firenena iray zany ny Israely. Dia rehefa tao amin'ny Egypta tao zany zareo dia nihamaro ary nihahery izy ny tenin'Andriamanitra eto. Ka eny-kazo izy ny tany. Andiny fahavalo, ary nisy mpanjaka vaovao nanjaka tany Egypta izay tsy nahalala an Josefa, ary izy niteny tamin'ny vahoakany hoe, indro ny firenen'ny zanak'Israely efa maro sy mahery noho isika. Nihahery zany ny zanak'Israely noho ny reto Egyptiana reto. Andeha hanaovantsika hevitra ireo fandrao hihamaro izy, ka raha tahiny hisiady dia homba ny fahavalontsika koa izy ka hiady amintsika, ary dia hiakatra hiala amin'ny tany. Natahotra zany ity mpanjaka ity, satria hitany ny hamaron'ny zanak'Israely, ary ihany koa hitany fa mahery izy ireo, dia sao dia hivadika amintsika hoy izy. Sao dia hivadika amintsika reto fandao hitadiavantsika hevitra. Ohatra zany ny ataon'ny fahavalo eo amin'io fiainantsika io. Dia mila mitandrina miambina foana antsika, indrindra antsika kristiana, satria Satana dia mitady hevitra mandrakariva handringanana antsika, hanapotehana antsika. Tsy mamela antsika hoe hitany hoe anana fahafana zany ianao, fa hitadiavany herika foana zany hanapotehana ianao. Dia tahaka an'izay zanak'Israely efa manomboka mba hoe libra, afaka manana fahafahany amin'ilay toerana izay nitondran'Andriamanitra azy. Kanefa ilay devoly dia manana saina hoe reto lasa hanjakazaka aty amin'ny taninay. Mety misy amintsika zany mandalo izany ady izany.
mandeha tsika ohatra hoe amin'ny toerana amin'ny tany hafa, dia le tompon-tany tsy faly satria lasa ianao zany lasa ohatra hoe ianao indray no lasa tafavoaka rehefa tonga any, milamina ny fiainanao, dia tsy faly ny manodidinao, tsy faly ny tompon-tany. Ohatr'izany ilay mpanjaka eto satria hitany fa nihamaro ny zanak'Israely ary ho tafavoaka ny fiaina satria namboly ny omby ry zareo tany sahalan'ny hoe tompon-tany any Egypta. Tsy faly amin'izay ny fahavalo, tsy faly amin'ny fanananao, fahafahanao satana tompoko, ka mila miambina sy mitandrina. Dia faraika amin'ny foana koa dia nanindreny mpifehy izy ka mba hampahory azy amin'ny fanompoany mafy, ary nanao tanàna fitehirizana ho an'ny Farao izy, dia mpitoma sy Ramsesa. Nefa araka ny nampahoriany azy no vao maika ny hamaroany sy ny tomboany kosa, ka dia natahotra ny zanak'Israely indrindra ny Egyptiana. Arakaraka nampahoriany izy ireo dia ny antombo ny zanak'Israely dia natahotra ny Egyptiana. Io fahavalo manenjika antsika io, io fahavalo te hanapotika ny fiainantsika io, rehefa ao aminao Jesosy, matahotra io. Rehefa aminao ny herin'Andriamanitra, miaraka amin'ny Jesosy foana ianao, matahotra io, satria tsy aharesy ny Andriamanitritsika velively izy. Haleloia. Dia toizantsika andiny faha 5:17 dia nampanompoiny Egyptiana fantatra ny zanak'Israely ka nataony mangidy ny fiainany tamin'ny fanompoana mafy, dia tamin'ny feta sy ny biriky mba amin'ny fanompoana rehetra any an-tsaha, dia ny fanompoana rehetra izay nampanompoany azy fatratra. Ny hamafy ny asa nampanompoany zanak'Israely, mba tsy hahafahan'ny zanak'Israely mikofoka, tsy hahafahan'ny zanak'Israely hanao ninina zany fa reraka rehefa miasa mafy. Fantatsika rehefa tsika miasa mafy tena reraka, tsy mahavita na ny vavaka tsy vitantsika rehefa reraka. Raha miasa ianao manomboka maraina mandrapariva ny andro, reraka ianao, tsy mijanona fa miasa foana. Tahaka an'izany nahazo ny zanak'Israely teto. Narary zany, tena hoe marary. Fanompoana mafy hitantsika zany fa ireo mpanompon'Andriamanitra, ireo Israely izay talohantsika dia nijaly. Tsika ary mbola miadana amin'izao, nijaly ny ohatrantsika, tena nijaly ny taraina, nandalo an'izany fampijaliana mamboatra boriky, mitondra entana mavesatra. Dia 5:10 ary ny mpanjakany Egypta niteny tamin'ny mpampivelona